Taranja atletisme nisy ny fiofanana izay nomena manampahaizana avy amin'ny fédération iraisam-pirenena ho an'ireo mpanazatra malagasy tamin'ny herinandro ity. Tamin'ireo mpanazatra 420 niatrika ity fifanana ity dia ny 20 ihany no nahazo ny diplôma niveau 1 afaka manazatra ity taranja ity. Ny malitolakandro no tanterahana tetsy Alarobia ny fanolorana ny diplôma ho an'ireo mpanazatra navita izany fifanana izany. Mpanazatra miisa 20 tamin'ireo 420 nanaraka ny fifanana izay nitarihan'ny Mahamany Ousmane Salisu manampahaizana nalefa ny IAF no nahazo marim-pahaizana niveau 1. Ny efatra tamin'izy ireo kosa no nahazo ny noty ambony indrindra major de promotion dia Ramatoa Rosa Rakotozafi, Ramil John Nirina, ary Lalaina Stéphanie ary Ravola Augustin. Nambaran'ny ty manampahaizana avy amin'ny IAF ity afaka mampianatra tsara ny taranja fototra atletisme izy 420 mianadahy ireto amin'izao fotoana izao na dia ireo tsy nahazo ny marim-pahaizana azy. Mazamazana ny folo andro satria be dia be zavatra ny anarany, mety hoe anaran'ny olona mandritra ny herintaona, mety rehefa ny fotoana natao folo andro nefa ny be dia be zavatra azo dia nafinaritra. Zany hoe raha mitraika efa azonao tantan'izay fifanana izay afaka mitana club zany ianao manomboka eto. Afaka mitana club nefa mbola tsy amin'izay aloha fa mbola mianatra kely dia rehefa tena manana hoe entina miatrika izay mirotsaka amin'izay rehefa aoriana kely ao. Inona zao no tena hitanao hoe zava-baovao tena hoe voarainao tao anatin'ilay izy mbola tsy hitanao mihitsy na nandritra ny fotoana na atletanao na nandritra ny fotoana hoe fanerahanao nda hoe miditra ny setra ny fanazarana. Nandritra izay fotoana izay dia tsapako fa miainga hatrany andrasakely hatrany amin'ny fahazazana fanaovana an'ilay fanatanjahantena efa nanao hatrany amin'ny fahazazana tsy hoe tsy nahay ny olona nitondra anay teo aloha fa hoe misy zavatra tokony ahitsy kely fotsiny nefa nafinaritra. Ny azo soana tanatin'ilay izy dia tena nahazo fampianarana tena tsara satria ny tena moa atleta teo aloha be dia be ny zavatra tsy fantatra fa ny zavatra mahakasika ny atleta ihany no hay. Fa zao zany le traikefa momba ny entraîneur ary ny tena nafinaritra tao amin'ilay izy efatra zany izay no afaka mipassen'ilay niveau 2 dia dikan'izay zany hoe nandray fahalalana tsara zany nandritra ny stage. Ny tsara tanteraka amin'ny hazakazaka Rosa ary afaka mitantana club manomboka izao. Ny mitsahatra mihazakazaka tsy mitsahatra hita eo arakaraky ny toe-javatra misy rehefa tokony arovana avy moa ny voninahitry Madagasikara dia atao foana fa ny tombony zany dia le hoe afaka mampianatra koa satria sarotra be tsy mitovy izy taminao le traikefan'ny mahatleta sy ny traikefan'ny entraîneur ary ianao koa tsy afaka hoe satria hoe champion d'Afrique ve teo aloha dia tonga dia afaka mampanao entraînement tsy izay fa zao zany raha te handray ankizy hanao entraînement dia afaka mampanao zany amin'izao fotoana zao satria efa nazon'ilay diplôma. Inona zao ny zavatra tena hitanao hoe azonao tena miavaka atao anatin'ilay izy na fonenao mbola atleta na hainao hoe fa mpanazatra hoe azo ampiarina zany ny zavatra tsy mbola hitanao mihitsy ohatra. Anisan'ny zavatra tena andresana tao ohatra le resaka communication le hitanao le fomba fifandraisana amin'ilay atleta mihitsy zany hoe natoro anay teo mihitsy zany hoe inona le entraîneur be dia be zany andraikitry ny entraîneur fa tsy voatery le hoe mampanao entraînement dia izay zao ny anisan'ny zavatra tena nanaitra anazy zany nandritra n'le fampianarana zany. Malasabotsy no nitanterahana tetsy Alarobia ny lalonam-pamaranana izay nizarana ireo marim-pahaizana ho an'ny mpanazatra. Nandritra izany fotoana izany no nanamafisandramatoa Norilalao Andriamahazo Ramanatsoa filohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme fa tanjona amin'izao fampiofanana izao ny anatsarana ny letan'ny fahaiza-manao ny mpanazatra manerana ny Madagasikara. Ny atleta ho izy no ahazo tombony voalohany ary anana afo teknika ambony afaka mifanina tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena rehefa manana mpanazatra mahay isika. Nakahery ireo izay tsy afaka tamin'ny fanadinana ihany koa ny tenany mba tsy ho kivy satria mbola maro ny fiofanana omena ny mpanazatra malagasy.